tanterahantsika androany ity. Ty tovy tsy mandeha mihitsy ty, tsy mba verifienareo le misitra. Izy ampizo raiso ty fa tsy mandeha dia eo ny renareo mbola variana. Raisitsika ho fahasoavany lehibe ho antsika ty fotoana androany ity tompoko. Nous allons y estimer comme une grande grâce ce culte d'aujourd'hui. Misy matoky isika fa androany dia hotain'Andriamanitra ny fotoana. Nous croyons et que nous avons la confiance que Dieu va bénir ce culte. Rehefa hitahin'Andriamanitra mantsy ny fotoam-pivavahana tahaka izao dia maro be ny zavatra hitranga. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand Dieu bénit le culte. Ohatra amin'izany ny olona rehetra marary tonga manotrina le fotoana hositranyana. Par exemple, tous les malades présents seront guéris. Andriamanitra mihitsy no ho tonga eny aminy hanasitrana azy. C'est Dieu même qui va agir et guérir les malades. Ohatra ihany koa raha manana olana le olona toka manotra le fotoana dia ho vonjeny ho afaka amin'le olana. Deuxième exemple, si quelqu'un parmi nous ont des problèmes, Dieu va les résoudre. Aza raisina ho fahazarana ny fahatokavanao eto. Donc, ne prenez pas ce culte comme une habitude. Fa mino ianao fa ho arak'izany mihitsy no ataon'Andriamanitra eto androany. Mais croyez que Dieu va vraiment agir ainsi. Ohatra ihany koa ao anaty fotoana tahaka izao dia tena magaga mita ny olona tonga eto Andriamanitra. Exemple aussi, pendant le culte, c'est vraiment étonnant puisque Dieu va agir. Hotanteraka eto an'izany. Et qu'il s'accomplisse ainsi. Hotanteraka eto an'izany. Qu'il s'accomplisse Andao ainsi. hiteka mafan'Andriamanitra Acclamons isika. très fort pour le Seigneur. Manarak'izany dia miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ao. Ensuite, je vous salue au nom de Jésus. Arabaina ianareo izay toka eto. Je vous salue, vous tous. Arabaina ianareo izay any atokantrano any. Et je vous salue, vous qui êtes à la maison. Amin'ny anaran'i Jesosy izay ataon'Andriamanitra eto ho ataon'Andriamanitra aminareo rehetra any atokantrano. Au nom de Jésus, Dieu va faire ici et chez vous à la maison tout ce qu'il va faire. Fisaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izay fahasoavana lehibe izay dia mbola hiteka ihany isika. Acclamons encore pour le Seigneur pour Andao mbola remerciement. hiteka mafy ihany isika. Acclamons encore très fort. Alléluia. Alléluia. Hivavaka antsika tompoko. Nous allons prier. Andriamanitra raha ny masina izay an-danitra. Notre Père qui es aux cieux, Mino fanatrianao eto izahay. nous croyons vraiment ta présence ici. Ary ny fahasoavana lehibe aminay ianao androany. Et tu vas nous montrer une grande grâce. Satria Jesosy zanakao no tomponay sy mpamonjy anay. Puisque ton Fils Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Ary no Jesosy zanakao dia anapaka eto ny herinao. Et grâce à ton Fils Jésus, ta puissance va agir ici. Ahita izany izahay rehetra. Tout le monde verra ça. Misaotra ary Andriamanitra eo. Merci Père. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ho toy izay antsika zao fampona an'Andriamanitra izao hira anankitelo no hoentsika manohy ny fampona izay tanterantsika eto. Nous allons continuer le culte avec 3 chants. Ho raintsika ny mpitarika fiderana, raintsika amin'ny tefatanana On tompoko. va accueillir avec acclamation la louange. Toy izao trano tean-tananao voninahitr'Andriamanitra. Aoka tena ho an'Andriamanitra ny tean-tanana izay ho ataonao androany. Halleluja. Halleluja. Dia ara-baina daholintsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy na kely ianao na lehibe ho feno fiadanana ny ianao androany. Et nous saluons aussi nos frères et sœurs
qui suivent ce culte en ligne, que la paix de Jésus soit aussi avec vous. Dia zao fotoan'izao dia fotoana tena natokantsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, dia hanandratantsika an'Andriamanitra ka izay rehetra ataonao eto androany dia ataovy an'Andriamanitra, sa tsy izany ve? Dia ndao hiaraka hitsangana avy hatrany isika. Dia aoka ny fonao androany tena vonina hoe le mpanjaka no omeko voninahitra androany. Hanaja an'Andriamanitra. Sois prêt aujourd'hui que tu vas rendre gloire à Dieu, que tu vas honorer Jésus, car c'est lui qui s'est donné, c'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Dia ndao tsika hiaraka hanomboka an'ity avy hatrany ataovy amin'ny fonao rehetra ho an'ilay mpanjaka ny voninahitra. Tu vas guérir des cœurs aujourd'hui. Tu vas aussi guérir des vies aujourd'hui, Seigneur. Et oui, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta face en ce moment. Oui, parce que tu nous as aimés. Yeah.
satria efa hainao nekenay ho mpanjakanay. Tianay ianao androany, fantatray fa efa eto ianao, fa te hametraka anao amin'ny toerana ambonimbony kokoa zahay. Tianay hoe androany zao toerana zao dia ho feno anao, ho henika anao, ho heniky ny voninahitrao. Aujourd'hui, Seigneur, nous souhaitons que ce lieu soit vraiment rempli de ta gloire. Car tu es notre roi. Tu es notre roi et aujourd'hui nous voulons t'honorer. Tu n'es pas juste un roi qui s'assoit sur son trône, mais tu es un roi qui agit pour son peuple. Androany ianao Jesosy dia hiasa aminay. Hiasa ao anatin'ny fonay eo amin'ny fiainanay. Dia tsy zao toerana zao ihany tianay ho fenonao, fa ny fonay, ny fiainanay, ny mombanay rehetrarehetra mihitsy. Dia tianay hoe ianao no ameno an'izany. Ka androany Jesosy raha nahaja anao zahay dia tena hoe raha izay rehetra tolotray anao ho fanomeza amboninahitra anao. Aujourd'hui nous allons te mettre sur un piédestal. Nous allons t'honorer car tu es notre roi. Ianao no Andriamanitra. Ianao no andrianinay Jesosy. Tsy olombelona fa tena hoe ianao mihitsy. Ianao ilay nahafony ainao ho anay. Ianao ilay mbola mivavaka ho anay ahatonga an'Andriamanitra mela mielokay isan'andro isan'andro. Ianao ilay mbola miahanay na dia amin'ny fotoana tsy eritreretinay aza. Ianao no tianay omena voninahitra androany. Oh Jesosy. De t'honorer. Voilà pourquoi nous allons chanter Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Et nous proclamons que tu es roi pour que toute la terre entière se prosterne devant toi. De nous, nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, roi. Jésus, nous te couronnons. Nous
lire ton trône dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce que nous avons, Jésus. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Auren fiangianano. Aureluni fiangianana. Aureluni fiangianana. Aureluni fiangianana. Dal suo tubo di te. Auren fiangianano. Aureluni fiangianana. Aureluni fiangianana. Aureluni fiangianana. Resu tubo di tuenana. Resu tubo di tuenana. Resu tubo di tuenana. Fantatray fefahito ianao Jesosy. Fa amin'izao fotoana izao tena tianay hoe ameno anay tanteraka ianao. Hikasika ny fonay ianao, sokafanay manaraka mihitsy ny varavaran'izany fonay izany. Hidiranao, sokafanay mba tena hitoeranao. Ny fonay, ny fiainanay, ny mombanay rehetrarehetra mihitsy Jesosy. Ianao ilay mpanjaka no aoka hitoetra betsaka ao anatinay ary hanorina ny fiandriananao ao anatin'ny fonay ihany koa. Seigneur, viens établir ton trône dans notre cœur, dans nos vies. Sois le roi, sois notre roi. Tunga su yanawe manera
Izay tompo fa reky ilay feonao. Zay tompo ilay feonao, sekinao ampoko aho. Fa maniry mafy anao, dia iombona alalanao. Zay tompo ilay feonao, sekinao ampoko aho. Fa maniry mafy anao, dia iombona alalanao. Zay sosio tonga soa ianao e. Fa manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao. Kasi ho aho zay sosio fa manantenanao e. Fa faran'izay ilako sy tiako dia Satria matompo ilay fahazavana. Toy ianao no fahazava, avy aminao ny fahitana. Ny takarom-pitiavana no mirotsaka ao Oui, Seigneur, tu es la lumière. Ianao no fahazava, La lumière dans mes ténèbres. avy aminao ny fahitana. Ny takarom-pitiavana no mirotsaka ao andro soa zay sosio tonga soa ianao e. Manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao. Kasi ho aho zay sosio fa manantenanao e. Fa faran'izay Mandrosoa zay sosio tonga soa teo Manila Mandrosoa zay sosio tonga soa ianao e. Manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao. Kasi ho aho zay sosio fa manantenanao e. Fa faran'izay ilako sy tiako dia ho anilanao. Mandrosoa zay sosio. Mandrosoa zay sosio tonga soa ianao e. Manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao. Kasi ho aho zay sosio fa manantenanao e. Fa faran'izay ilako sy tiako dia ho Faran'izay anilanao. like stick ny eo anilanao. Fa faran'izay ilako sy tiako dia ho anilanao. Samiary maka ny toerany avokoa isika rehetra. Prenons place. Averiko indray a fa fahasoavana lehibe ho antsika ny fatokavantsika rehetra manompo an'Andriamanitra eto. Je répète encore, être ici, c'est une grande grâce pour nous. Satria amin'ity fotoana androany ity dia miaraka amintsika i Jesosy. Puisque Jésus est avec nous durant notre culte. Marina be mihitsy ny teny nataony hoe fa na aiza no iangonan'ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ao. C'est vraiment juste sa parole selon laquelle, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mino aza ny teny nataony Jesosy zany ianareo. Croyez selon cette parole de Jésus. Ary manana fanantenana fa io Jesosy io no hitratrehitra eo fiainantsika androany. Et ayez l'espoir que Jésus va vraiment intervenir dans notre vie aujourd'hui. Aza atao fombafomba mihitsy ny fiarantsika eto tompoko. N'accepte pas de servir le Seigneur avec religion. Raha marary ianao dia oka hiandrandra fanasitranana avy amin'ny Jesosy. Si vous êtes malade, espérez la guérison venant de Jésus.
ho anareo zay manana olana asehoe ny finoanareo sy ny fanantenanareo fa androany no hamonjy anareo Andriamanitra. Si vous avez des problèmes, montrez votre espoir que Dieu va vous sauver aujourd'hui. Ary minosy matoky fa ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra toka eto. Et croyez et ayez la foi puisque Dieu va nous bénir aujourd'hui. Dia hoy aho hoe zay miandrandra zany andray amin'ny anaran'i Jesosy. Et je vous dis, tout ce qui croit en cela, il va recevoir. Andray amin'ny anaran'i Jesosy. Il va recevoir au nom de Asiteka Jésus. mafy. Acclamez très fort. Halleluja. Alléluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra Que la irery ihany. gloire soit à Dieu seul. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hanokana fotoana anaovana vavaka. Nous allons maintenant consacrer du temps pour la prière. Tena hivavaka fotsika rehetra isika. Nous allons vraiment prier de tout notre cœur. Ambaratsika amin'Andriamanitra fa atolontsika ho azy ny mombantsika rehetra. Nous allons montrer à Dieu que tout ce qui nous appartient, il l'appartient. Ary rehefa natolotra ho an'Andriamanitra dia hoy aho hoe mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Et si tu donnes ton corps à Dieu, donc marcher selon la volonté de Dieu. Na aiza na aiza misy anao dia mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Là où vous êtes, marchez selon la volonté de Dieu. Ary mijoro alohatra zay hevitry ny devoly rehetra. Et soyez debout pour résister à toute tentation du diable. Na aiza na aiza misy atsika ome voninahitra mandrakariva ny Andriamantsika. Là où nous sommes, nous allons toujours donner de la gloire à Dieu. Anao hira anankiray ho fiankofany isika vitsa iry zay dia andao hivavaka arak'izay na ny atanako zay tsika rehetra tompoko. Nous allons faire maintenant un chant d'adoration et après on va prier. Akipimy masinao ao anaty zanira iarahantsika manao zany. Fermons les yeux durant le chant. Aoka hifantoka tsara ao amin'Andriamanitra isika. Car dans notre concentration en Dieu, fahasoavana lehibe ho antsika zao fahafahana manalika ny seza fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra izao. être devant le trône de grâce est vraiment un privilège pour nous. Atsakany ny tananao ao anaty zany hira izany. Lève ta main durant le chant. Ataovy amin'ny fonao rehetra zao hira iarana manao zao. Fais le chant de tout ton cœur. Sovino no mitovy aminao. Efa manapaka eto ny herin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. La puissance de Dieu agit maintenant ici. Milatsaka eto ny fanahy masin'Andriamanitra ankehitriny. Le Saint-Esprit agit maintenant ici. Mimana andray zava-tsy lanitra ianareo. Préparez-vous à recevoir les bénédictions venant du ciel.
andao hiaraka anao vavaka ho faloratena ho an'ny Andriamanitra isika rehetra. Nous allons tous prier ensemble pour donner tout ce qui nous appartient à Dieu. Samy manokatra ny vavany dia milaza amin'Andriamanitra fa atolotra ho azy ny mombanao rehetra. Que tout le monde ouvre sa bouche et dire que tout ce qui lui appartient appartient à Dieu. Ataovy amin'ny fona manontolo zany vavaka hiarantsika manao zany. Fais la prière de tout ton cœur. Ratsapanao fa nalota tamin'Andriamanitra ianao dia mibeba. Et si tu ressens que tu as péché contre Dieu, passe à la repentance. Miala amin'ny zavatra ratsy nataonao teo aloha. Quitte tout ce qui est mauvais dans ta vie. Lazao amin'Andriamanitra fa anao sitrapony amin'izay ianao manomboka izao. Dis à Dieu que tu vas lui servir et faire sa volonté à partir de maintenant. Samy mivavaka isika rehetra tompoko. Nous allons tous prier. Ho toizatsika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny hira hoe anao atompo zao fotoana izao. On va continuer le culte avec le chant Anawa Tumpuo. Akipihana nefa ny masinao ao anaty izany hira hiarantsika manao zany. Gardons les yeux fermés durant le chant. Merci Père. Makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Nous exprimons notre gratitude puisque tu es vraiment un Dieu. Eo aminao avokoa zay rehetra. Nous allons te voir aujourd'hui. Atsapa famarinana zany zahay. Et nous allons y expérimenter cette vérité. Misaotra Andriamanitra. Merci Père. Misaotra Andriamanitra. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Teka mafantompo izy. Acclamons pour le Seigneur. Andaontsika amin'izao fotoana zao hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Nous allons maintenant apporter les offrandes pour Dieu. Manomeza amin'ny fonao rehetra ianao. Donne de tout ton cœur. Aza mba raisina ho tony zavatra maivana zany atao hoe manome ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ne prends pas à la légère le fait de donner pour le royaume de Dieu. Matoy ny tompo ny laza hoe
zay manome dia omeny ary mihoatra no omena azy satria zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanapa-kevitra ny anome ho an'Andriamanitra. Ta décision de donner pour Dieu est vraiment grand pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, donnez et on vous donnera aussi. Matoly laza ny baiboly fa raha manome ampahafolon-karena isika dia sokafana ny varavaranlanitra satria zava-dehibe amin'Andriamanitra hoe ianao say manokana ny ampahafolon-karena ho an'Andriamanitra. Si on vous a dit qu'il faut donner pour le royaume des cieux et on vous ouvrira les écluses des cieux, alors les dîmes seront aussi grands pour Dieu. Rehefa manome ianao dia atao vokatry ny fonao ry havanao. Quand tu donnes, donne de tout ton cœur. Ka anao hira anankiray isika ao anatin'izany ianareo izay tondry ny ampahafolon-karena mahazo mandroso ety anoloana dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanalitra mahazatra. On va faire un chant et pendant le chant, vous pouvez avancer, vous tous qui ont apporté les dîmes et après, on va collecter les offrandes. Dia zay diny akio fa tamin'ny herinandroany dia nisy valopy niozarana tamintsika nomena anarana hoe rakidehibe dia tataza manokana iny rehefa avy eo. Et n'oubliez pas aussi l'offrande spéciale pour l'enveloppe spéciale qu'on va collecter après. Andahorantsika hiaraka idirana tompo amin'ny alalan'ny hira dia mandroso isika izay tondra ny ampahafolon-karena. On va louer le Seigneur alors avec un chant et en même temps, on va faire les dîmes et les offrandes. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. La 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 je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chante mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh
je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. La 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 la, 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 la 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 la. dia araka le fanambarako taminareo teo a dia androantsika anao mierina ny valopiraka deabe miaraka amin'ny fandraisana anjara. Et comme je viens de vous dire tout à l'heure, on va rendre l'enveloppe spéciale pour l'offrande spéciale. Na dia tsy misy fanetanana be ataonay ho anareo ary a dia ataovy zava-dehibe mandrakariva hoe mandray anjara ianao ho an'ny raka deabentsika. Même si on ne vous fait pas beaucoup d'encouragement, montrez toujours que vous allez participer. Dia tatazana ina toerana zany a ny raka dehibe tompoko. On va collecter alors sur place les offrandes spéciales. Ao anaty zany no anao filazanao ka samy mihaino tsara. En même temps, je fais l'annonce et écoutez bien. Amin'ny alarobia fatelopolo ny volana avril izao, Le mercredi 30 avril qui vient, ny alatsinainy ny alakamisy voalohany volana me ho avy zao, le jeudi 1er mai qui vient, ary ny zoma faharoa ny volana me ho avy zao ihany koa. et le vendredi 2 mai qui vient, Zany hoe mity herinandro ity zany c'est-à-dire durant la semaine qui vient, dia misy fotoan-dehibe ho tanterahana eto. nous allons faire un grand culte ici, Fotoan-dehibe zay karakarain'ny CEM. un grand culte préparé par CEAEM. Izy séminaire lehibe ho tanterahana eto. Il y aura un grand séminaire ici. Mitondra ny loha hevitra hoe ny finoana ny fivoazam-panahy sy ny fombiazana, Intitulé Le réveil et le succès. zava-dehibe mihitsy zany io fotoana io. Donc ça c'est très 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 important. Noho zany a antsoina daholo ny pasteur rehetra, ny mpiandraikitra rehetra ho avy eto mandritra ireo teloandro ireo. Alors j'appelle tous les pasteurs et tous les responsables d'église. Enina dia ianareo zay anisan'ny mba tirym-panahy, tsapanao hoe mila fanetanana avy amin'ny tompanao mikasina amin'ny fifoazana sy fombiazana, dia ekena ho tonga eto ianao. Et même vous qui avez la soif vraiment de réveil, je vous appelle aussi à venir ici. Tena fahasoavana lehibe ho antsika izy io a. Ça c'est vraiment une grande grâce pour nous. Le izy moa tsy nanasana ny fiangonana rehetra, On n'invite pas tous les membres de l'église. satria tsy hoe tsika ihany no avy eto fa ireo fiangonana ravavy dia ho avy eto ihany koa. Puisque l'église ailleurs, autres que nous, viennent ici aussi. Dia tsy ombony trano raha ohatra ka izay le izy. Et la maison n'arrive pas à recevoir tout ça. Fa zay nambarako izay hoe ny pasteur, ny mpiandraikitra rehetra sy ireo zay tena hoe tery ho amin'ny asan'Andriamanitra no asaina tonga eto. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, on appelle et j'appelle tous les pasteurs, tous les responsables d'église et tous ceux qui ont vraiment la soif de servir le Seigneur. Amin'ny valora maraina manomboka amin'ny fotoana On commence à 8 heures dia parivo ny andro le izy, et puis l'après-midi. ka dia tokava daholo tsika rehetra zay voakasika zay filazana zay. Alors, j'appelle tous ceux qui ont fait vraiment concernés. Filazana manaraka indray a dia aza dinoana lay fandraisana anjara zay tokony ho ataontsika ho fanohanana ny fotoan-dehibe fanokafana ny faharoapolo taona amin'ny fiangonana Refy. Ensuite, n'oubliez pas la participation concernant l'ouverture du 20e anniversaire de l'église Refy. Efa nisy fisonjaraina tamintsika
on a déjà distribué des fiches. dia samy mamerina ny fandraisanjara androany na hoe any amin'ny tapabolana mba farafatarany samy manomeny azy ny rehetra. Et tout le monde doit rendre leur participation à partir d'aujourd'hui ou la moitié du mois. Omenareo aly izy na omenareo madame lala na omenareo le zanako ato. Vous allez me donner votre participation ou à Madame Lala ou un fils du pasteur. Dia mirary soa ho antsika rehetra tompoko. Donc que Dieu vous bénisse. Amin'izao fotoana izao tsika dia iomakomana andreny tenin'Andriamanitra ka dia anao hira anankiray isika dia ho ambarako ny hafatra voatokana ho antsika rehetra. Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu et en même temps on va faire un chant tout d'abord. La louange peut prendre place. Amaky baiboly isika ato amin'ny Samuela voalohany toko fa 10 andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. On va lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. Vakina avy hatrany amin'ny teny frantsay ilay teny. Nous allons la lire immédiatement. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Chère Église qui assistait à ce grand culte,
Est-ce que tu connais? Fantatrao ve fa ny tsy fanajana an'Andriamanitra sy ny teniny, ny tsy fankataovana ny afatra napetraka Andriamanitra. Est-ce que tu sais que le fait de déshonorer Dieu est la désobéissance à sa parole? Fantatrao ve fa izany no fototsy ny fisarahana nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Est-ce que tu sais que c'était la source de la séparation de Dieu entre les hommes? Fantatrao ve fa izany no fototry ny ozona tonga teo amin'ny olona sy tonga teto ambony tany ity. Est-ce que tu sais que c'est la source de la malédiction qui est venue sur cette terre? Fantatrao ve izany re fiangonana. Est-ce que tu connais tout cela, chère Église? Ame ohatra aho ka dia elo tsara ilay ohatra. Je vais donner des exemples et soyez bien attentifs. Raha nahary ny zanak'olombelona ny tompoandriamanitra tsy to, Quand Dieu a créé l'être humain, i Adama sy Eva no anaran'ireo olona ireo. ces premières personnes s'appelaient Adam et Ève. Ka nametraka azy tao amin'ilay tany tsara indrindra dia ilay Edena. Et Dieu les a placés dans le meilleur endroit, c'est le jardin d'Éden. Araka volasan'ity baiboly ity, rehefa napetraka Andriamanitra tao ny olombelona dia nitsofon'ny rano ry zareo mba hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Et selon la Bible, quand Dieu a placé les hommes dans le jardin d'Éden, il l'a béni pour avoir l'autorité sur toutes choses. Ary nitsofon'ny rano ihany koa mba hanapaka eto ambony tany ity. Et il a béni pour avoir l'autorité aussi sur cette terre. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona ny tena fahatsarany. Dieu a montré envers l'humain sa bonté. Andoka efa kitsika ny voalaza Genesisy toko voalohany dia ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20 toy izao voasoratra. Allons lire ce qui est écrit dans Genèse, verset 1, chapitre 26. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, aroka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny bibibiby sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasovavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofary sy miabiatsa ary mameno tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mietsetrika ambonin'ny tany. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'izany raha nahary ny olombelona ka nametraka azy tao amin'ny saligena dia izao. L'objectif de Dieu, quand il a créé Adam et Ève, au départ, c'est que mba hananany olombelona fiainana mamy sy tsara indrindra mandritry ny fiainany eto ambony tany ity. pour que toute l'humanité ait la meilleure des vies sur cette terre. Tsara be matsy ny fiainana any an-danitra. Parce que la vie au ciel est vraiment une meilleure vie. Ka tian'Andriamanitra ho tsara ihany koa ny fiainan'ny olombelona eto ambony tany. Et Dieu veut également que la vie des hommes sur cette terre soit meilleure. Indrisy anefa Hélas, fa tsy nitohy intsony ny fanajan'ny olona an'Andriamanitra. les hommes ont cessé d'honorer Dieu. Tsy tao amin'ny intsony ny fahavononana hakatoa an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra. L'homme n'était plus prêt à obéir à la parole de Dieu. Fatatsika rehetra ve zany tantara zany? Nous savons tous cette histoire. Akoatran'izany tsy nahoan'ny olombelona intsony ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. En plus de cela, les hommes n'en avaient plus rien à faire avec Dieu. Tsy mety anefa zany ry havana malalo. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Iza tokoa moa isika zanak'olombelona no say hanohitra an'Andriamanitra. Mais qui sommes-nous, les êtres humains, pour résister à Dieu? Iza amintsika no say hanohitra an'Andriamanitra. Mais qui d'entre nous ose résister à Dieu? Oko fatatsika rehetra toka eto fa izy Andriamanitra ke no mahavelona sy ny mahafaty. Sachez, vous tous qui êtes venus ici, que c'est entre les mains de Dieu la vie et la mort.
izy ke no tompony eny Parce que c'est à Dieu qu'appartient la vie. koa nahoana no tsy manaja an'Andriamanitra ny olombelona na tsy makatoa zay lazainy ihany koa. Et pourquoi l'homme ose déshonorer Dieu et ose désobéir à sa parole? Satria rehefa hita an'Andriamanitra fa niaina tamin'ny fiainana tsy manaja an'Andriamanitra le zanak'olombelona no ariny. Et quand Dieu a vu que l'homme qu'il a créé commençait à le déshonorer, Rehefa hita fa tsy nakatoa zay no lazainy ny zanak'olombelona zay no ariny. et quand Dieu voyait que l'homme qu'il a créé commençait à le désobéir, Vokatra zany dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. comme résultat, l'homme est séparé de Dieu. Tonga dia eo amin'ny olona sy teto ambony tany ity ny ozona. Et l'homme et cette terre a été maudit. Isika olombelona ihany ke riavana no fotriny fiainana fotriny olana misy amintsika io e. Les problèmes qui sont sur nous viennent de nous, les êtres humains même. Ankoatran'izany araka voalaza baiboly dia noroahana niala tao amin'ilay tany tsara indrindra ny olombelona ka nalefa tany amin'ny toerana ratsy. Et en plus de cela, la Bible nous dit que les hommes ont été chassés de la plus belle endroit du monde. Andova kitsika ny Genesis toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo. C'est écrit dans Genèse chapitre 3 versets 23 et 24. Ka dia nesorony Jehovah Andriamanitra tamin'izay edena izy hiasa ny tany zay nanalana azy. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Andiny faefatra amby roapolo eny noroahina ny olona ka nampitoeriny tany atsinana ny edena ny kerobima sy ny lelafiny sabatra mihebieby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonainy. Verset 24. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nesorona tao amin'ilay tany tsara indrindra zanak'olombelona noroahana niala tao zanak'olombelona. L'homme a été chassé du meilleur endroit qui soit. Fahatatsika very fiangonana zany tantara zany. Est-ce que vous connaissez cette histoire, chère Église? Ary raha fatatsika inona ny lesona tokony ho raisinao manokana. Et si tu connais cette histoire, quelles leçons en tirer de ces histoires? Ohatra faharoa ihany koa ity. Je vais également donner un deuxième exemple. Tahaka zany ihany koa ny nahazo any Saoly mpanjakan'Israely. C'est également ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël. Natsakan'Andriamanitra ho mpanjakan'Israely Saoly. Saül a été élu comme roi d'Israël. Nomena fahasoavana be mihitsy izy tamin'izany fotoana zany. Il a vraiment trouvé grâce devant Dieu à cette époque. Nomena fahasoavana satria tsy napoziny ny nanendren'Andriamanitra azy ho mpanjakan'Israely. Il a eu une grande grâce parce qu'il ne s'est pas attendu à devenir roi d'Israël. Tena tsapany mihitsy hoe Andriamanitra no nanendry azy ho mpanjakan'Israely. Et il sentait vraiment que c'était Dieu lui-même qui l'a élu comme roi. Fa raha maha-olona ny olona dia impossible ho lasa mpanjaka izy. Mais en tant qu'être humain, c'était impossible pour lui de devenir roi. Ka rehefa tonga mpanjaka Saoly dia nametraka hafatra lehibe tamin'ny Andriamanitra. Mais quand Saül était devenu roi, Dieu a donné une grande instruction pour Saül. Afatra tsy maintsy akena, afatra tsy maintsy akatoavina no napetrak'Andriamanitra teo amin'ny Saoly. C'était une instruction que Saül devait obéir à la lettre. Tsy maintsy akena sy akatoavina ilay afatra satria Andriamanitra no nanafatra. Il fallait que Saül obéissait à l'instruction parce que c'était venant de Dieu. Tsy maintsy akena sy akatoavana ilay afatra satria zany no atao hoe fanajana an'Andriamanitra. Il fallait accepter et obéir à l'instruction de Dieu. C'est ce qu'on appelle honorer Dieu. Toy izao ilay afatra araka voalaza amin'ny Samuela voalohany toko faha 15:7. L'instruction se trouve dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3. Koa mandeha ihany ankehitriny ka mamelezana malekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka zasiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza amin'olo na omby na ondry amanosy na rameva na briky. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Araka tantara matsy dia
tsy faly tamin'ireo amalekita reo a ny tompoandriamanitra tsy to. Selon l'histoire, Dieu ne se réjouissait pas avec les Amalécites. Satria reto amalekita reto no nanakana zanak'Israely tsy ho any amin'ilay tany todrodrony sy tantely. Parce que ce sont les Amalécites qui ont empêché les Israéliens d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Satria reto amalekita reto ihany koa no nanakana ny programman'Andriamanitra ho an'ireo zanak'Israely. Parce que ce sont ces Amalécites qui ont empêché le programme de Dieu pour le peuple d'Israël. No zany ta teoriny dia nanapa-kevitra Andriamanitra hoe hofoanako ny fisian'ny amalekita ety ambany lanitra. Plus tard, Dieu a alors décidé de détruire tous les Amalécites. Dia zay no antony io teny napetrak'Andriamanitra tamin'ny Saoly io. Et c'est pourquoi Dieu a donné cette instruction à Saül. Averiko vakina ilay teny. Koa mandeha ihany ankehitriny ka mamelezana amalekita ka ary aringano zay rehetra mety ho azy ka zay sy namiankana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza amin'olo na omby na ondry amanosy na rameva na briky. Je relis la parole. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dia inona ho ianao zavatra nataon'ny Saoly? Et qu'est-ce que selon toi Saül a fait? Tsy nandeha arak'ilay hafatra nakin'Andriamanitra taminy izy. Il n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. Tsy nakato an'Andriamanitra izy. Saül n'a pas obéi à Dieu. Tsy nanaja an'Andriamanitra Saoly. Saül a déshonoré Dieu. Arabaky teny nanana ny lohany mihitsy Saoly. Littéralement, Saül avait sa propre tête. Antoka efa kitsika ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fadimy amby folo andinin'ny fafito ka hatramin'ny andin'ny fasivy. On va lire ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 15 versets 7 à 9. Ary Saoly namely ny amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany sora zay tandrefiny Egypta ary azo samybelona gaga mpanjakany amalekita fa nivoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-tsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono any Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fony ho naringany ireny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Araka io teny io dia tsy nanatateraka alay hafatr'Andriamanitra Saoly. Selon cette parole, Saül n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. Fa arabaky teny nanana lohany izy. Mais il avait sa propre tête. Maro be mihitsy ny olona no manana fiaina tahaka izany a. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme cela. Lasa tokoa Saoly nandeha arak'ilay nanoran'Andriamanitra azy. Saül est allé selon l'instruction de Dieu. Nofinony avokoa ny olona rehetra mikasika ny olona rehetra amalekita. Il a tué tous les Amalek. Fa le mpanjakany amalekita nataony samy belony. Mais il a épargné le roi d'Amalécite. Nofinony avokoa ny biby fiompiny amalekita rehetra. Il a tué tous les bêtes de l'Amalécite. Fa nisy biby sasatsasany hitany hoe matavitavy vavetivety tsaratsara tsy novinony. Mais il a épargné ceux qui sont meilleurs, qui sont gras, qui sont beaux. Andriamanitra ke tsy niteny tamin'ny tahaka izany. Mais Dieu n'a pas dit cela à Saül. Mazava ny hafatra naperak'Andriamanitra tamin'ny Saoly. Mais l'instruction de Dieu à Saül était claire. Aza vela izy olombelona amalekita na dia anankiray aza ho velona. N'épargne aucun des Amalécites, même une seule personne. Na zaza amin'ony io, na ankizy io, na tanora io, na olona efa lehibe io, vono daholo. Que ce soit des enfants, que ce soit des bébés, que ce soit des jeunes ou des vieux, extermine-les tous.
biby fiompy rehetra na ino vono daholo hoy Andriamanitra. Tous les animaux domestiques, extermine-les tous, dit Dieu. Kanefa moa io voasoratra io nisy olombelona no velominy ihany ary nisy biby ihany koa no velominy ihany. Mais selon cette parole, Saül a épargné une personne et quelques bêtes. Tsy faly tamin'izany Andriamanitra. Mais Dieu ne trouvait pas plaisir à cela. Dieu n'était pas content du tout. Noho izany Et pour cela, teny eo ihany dia nisaran'Andriamanitra Saoly. à l'instant même, Dieu quitta Saül. Teny eo ihany dia nesorin'Andriamanitra tsy ho mpanjaka intsony i Saoly. Et à l'instant même, Dieu enleva Saül en tant que roi. Les décisions no raisin'Andriamanitra teo amin'ny Adama sy Eva no raisin'Andriamanitra tamin'ny Saoly. Dieu a pris la même décision qu'il a pris avec Adam et Ève. Tsy mety amin'Andriamanitra matsy ny mahita olona hoe olona manompo azy na miatrany afatra na miatrany andraikitra kanefa tsy manaja an'Andriamanitra tsy makatoa azy sy ny teniny. Car Dieu n'aime pas les gens qui le servent, mais qui n'obéissent pas à sa parole et qui le déshonorent. Tsy mety mantsy zany. Cela n'est pas agréable. Ataoko efa kitsika ny Samuel voaloha tonga dimy ambin'ny folo andimy fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo hoe Allons encore lire ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 et 23. satria hitan'Andriamanitra ny tsy nety nataon'ny Saoly. Parce que Dieu a vu que Saül a fait une erreur. Dia hoy ny voalaza Baiboly eo amin'ny andininy fahafolo sy faraiky ambin'ny folo. Et la Bible dit au chapitre 10 et 11, Ary tonga tamin'ny Samuel ny teny Jéhovah hoe manenonao noho ny nanaovako ny Saoly ho mpanjaka fa niala tamin'ny fanarana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia teny Samuel ka nitaraina tamin'i Jéhovah mandry ny alina. l'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Hoy Andriamanitra hoe niala tamin'ny fanarahanay Saoly satria tsy nanatanteraka ny teniko. Dieu a dit que Saül s'est détourné de moi, car il n'a pas obéi à ma parole. Vakina indray ny andimy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Lisons maintenant versets 22 et 23. Fa hoy Samuel, sitraky Jéhovah moa ny fanatitra hodorana sy fanatitra hafalatsadra mihoatra noho ny mihaino feon'i Jéhovah. Eny manaraka ny tsara no fanatitra ary ny mihaino tsara no saborany lahy. Fa ny mihodiny dia toy ny eloko amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy ny manompo samby sy terafimy. Satria nandany teny Jéhovah ianao dia no laviny tsy ho mpanjaka kosa. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Neritreritra mantsy Samuel i Saoly hoe reo ody manosy zay tsy nonoko reo ataoko fanatitra ho an'Andriamanitra. Parce que Saül pensait qu'il allait faire des sacrifices, les brebis et les agneaux qu'il a épargnés. Dia hoe Andriamanitra hoe tsy naniraka anao amin'izany aho. Mais Dieu a dit, je ne t'ai pas dit de faire cela. Na dia nomaninao atao fanatitra ho azy reo ondra manosy reo. Même si ces béliers, ces agneaux sont pour moi, Rehefa tsaraky ny teliko dia toy ny fanompona sampy ihany zao ataonao zao. si ce ne sont pas selon ma parole, c'est comme une idolâtrie. Satria nandany teniko ianao ry Saoly dia ho laviko tsy ho mpanjaka intsony. Parce que tu as renié à ma parole, Saül, je te renie en tant que roi. Dia eo amin'ny andininy fa valo amby roapolo indray toy zao voasoratra. Et au verset 28, il est écrit, Dia hoy Samuel tamin'ny Saoly, efa nitriarin'i Jéhovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'Israely ka efa nomeny ny namanao zay tsara no ianao. Samuel a dit à Saül, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Fara-pakevitra hevitra no nataon'Andriamanitra tamin'izany. Dieu a pris une décision ferme à cette époque. Tsisy azo atao intsony fa lavitra tsy mpanjaka ianao. Il n'y a plus de compromis, mais tu dois être déchu en tant que roi. Ary
ary vetivety eo dia nahita olona vaovao Andriamanitra asolo an'Saoly. Et Dieu a déjà trouvé quelqu'un pour remplacer Saül. Fa tena loza dia ity Mais le pire, c'est que lasa ratsy vehivavy Saoly. Saül a eu une mauvaise fin. Tonga teo amin'ny osina sy ny fanahy mpitondra fahafatesana. Parce que la malédiction qui apporte la mort est venue sur Saül. Ary zany osina sy fanahy mpitondra fahafatesana zany no nanosika ny Saoly hamono tena. Et cette malédiction et l'esprit de la mort qui est venu sur Saül l'a emmené à se suicider. Samuel voalohany tovikaraiky amin'ny telopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina no misy an'izay tantara zay. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 31 versets 1 à 6. Dia hoy aho aminareo rehetra tonga eto Et je vous dis, à vous tous qui êtes venus ici, fatatsika fiangonana eto indrondra kely ve zany tantara zany. est-ce que toi, église de Réfi-Andro-Jaquel, tu connais cette histoire? Ary raha fantatrao inona ny lesona tokony ho raisinao. Et si tu connais cette histoire, quelle leçon vas-tu en tirer? Mino aho fa nazava tsara taminao ireo tantara anankiroa ireo. Je suis convaincue que ces deux histoires ont été bien claires pour toi. Ary nazava taminao ihany koa ny fiafaran'ny olona tsy nanaja an'Andriamanitra sy ny fiafaran'ny fiainana. Et que tu as pris conscience comment vont finir les personnes qui désobéissent à Dieu. Ry fiangonana manaraka zao fotoan-dehibe izao. Alors, chère église qui assistait à ce grand culte, No soratana zany tantara zany mba hitandriamantsika taranaka ankehitriny. toutes ces histoires ont été écrites pour que nous, la génération d'aujourd'hui, nous prenons garde. Satria tiantsika rehetra Andriamanitra. Parce que Dieu nous aime tous. Dia nampitondra teny an Jakoba ny tompandriamanitra tsy to. Et il a dit à travers Jacques, Hoy izy eo amin'ny Jakoba toko voalohany teo faharoa amby roapolo. il a dit dans Jacques chapitre 1 verset 22, Aoko mpakatony tena ianareo fa tsy mpihainy fotsiny ihany fa raha izany mamitaka ny tenanareo ianareo. mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Ataovy hianatra ho anareo hoy ny apôstôly Jakoba ny nahasoany Iadamaseva sy ny fiafarany. L'apôtre Jacques a dit que ce qui est arrivé à Saül vous serve de leçon. Ataovy lesona hoa sy hianatra ho anareo ny nanjo an'ireo olona zay tsy nakatohan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Que ceux qui sont passés aux gens qui ont désobéi à Dieu vous servent de leçon. Ny zava-misy mantsy dia izao. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Maro amin'ny fiangonana kristianina. Beaucoup de chrétiens, Maro amin'ny fiangonana no manana fiainana tahaka ny Adama sy Eva. beaucoup de fidèles dans les églises ont une vie comme Adam et Ève, Manana fiainana tahaka ny Saoly mihitsy. qui ont une vie pareille à la vie de Saül. Fiangonana kristianina izy. C'est une église chrétienne, Olon'Andriamanitra izy. c'est un peuple de Dieu, Fa saingy tsy manaja an'Andriamanitra. mais ils n'honorent pas Dieu. Tsy mankatohan'Andriamanitra sy ny teniny. Ils n'obéissent pas à Dieu et à sa parole. Ataony zava-maivana sy tsy misy valeur ny teny izay nataon'Andriamanitra. Ils négligent la parole de Dieu et ils ne valorisent pas la parole de Dieu. Tsy mety raha ohatra ka manana fiaina tahak'izany sika tonga eto. Nous ne devons pas avoir une telle vie. Ami ohatra aminareo aho. Je vais vous donner un exemple. Amin'ny maha olo mbo vonjy atsika. En tant que peuple racheté, Amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika. en tant que peuple de Dieu, Dia tsy maintsy manolo tena ho an'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka isika. tous les jours, nous devons avoir une vie de prière pour consacrer notre corps à Dieu. Zany no antony natoka Paoly apôstôly nilaza amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. C'est pourquoi c'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 1, Zao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. il est écrit au nom de Jésus, Hoy Paoly apôstôly mankoa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fampopanahy mety ataonareo izany. je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonable. Amaolon'Andriamanitra antsika dia mila miaina ny fiainana tahaka izany isika. En tant que peuple de Dieu, nous devons avoir cette vie de prière. Isan'andro mila manao vavaka manamafy ny fahalorantsika tenantsika ho fanalitra velona amin'Andriamanitra. Tous les jours, nous devons reconfirmer que notre corps appartient à Dieu comme un sacrifice vivant. Kanefa dia maro amin'ny fiangonana no tsy manao an'izany mihitsy izy eo amin'ny fiainana. Mais beaucoup dans l'Église n'ont pas cette vie de prière-là. Tsy fanajana an'Andriamanitra ke zany e. Cela est un signe de déshonneur à Dieu. Tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy ny tenany ke zany e. C'est aussi une désobéissance à Dieu et à sa parole. Fa matoa Andriamanitra manentana antsika mba ho amin'izany satria izay no hitan'Andriamanitra hoe tokony ataontsika mandritry ny androm-piainantsika eto ambonin'ny tany. Mais Dieu a conscience qu'on devrait avoir cette vie de prière sur terre. C'est pourquoi il nous exhorte ainsi. Dia ankoatran'izay fahaloran-tena tokony ataontsika amin'ny alalan'ny vavaka izay. À part le fait d'avoir une vie de prière pour consacrer notre corps, Dia lasa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly Romaina 12:12. et il a aussi dit à travers l'apôtre Paul au chapitre 2, Hoy ny tompon'Andriamanitra hoe ary asa manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao fa mivavy fanavoazana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana no marina. Dieu a dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika, En tant que peuple de Dieu, amin'ny maha-olom-boavoady antsika, en tant que peuple racheté, dia mampafantatra Andriamanitra fa tsy tokony hanao tahaka ny fanaon'ny olona izao tontolo izao intsony isika. Dieu nous exhorte que nous ne devrons plus avoir la vie comme la vie du monde. Tsy tokony hanao tahaka fanao jetlisa isika. Nous ne devons plus faire ce que les païens ils font. Fa isika dia nataon'Andriamanitra hanana ny fomba fiainantsika manokana. Mais nous devrons avoir notre propre style de vie. Io voasoratra io hoe aza manaraka fomba fanao izao tontolo izao ianareo. C'est ce qui est écrit, ne vous conformez pas au monde. Kanefa dia mampalahelo a fa na dia zany ary ny hafatra lehibe napetraka Andriamanitra amintsika dia maro amin'ny fiangonana no tsy mandeha araka izany. Mais ce qui est triste, même si Dieu nous a dit de se conformer à sa vie, plusieurs d'entre nous se conforment encore au monde. Dia hanao ahoana re no mety fiafarantsika raha ohatra ka tsy manaja an'Andriamanitra isika na tsy mankatoa an'Andriamanitra sy ny teniny. Et comment va finir notre vie si nous n'obéissons pas à Dieu et à sa parole? Ohatra manaraka ihany koa dia ity. Comme autre exemple, Maro amin'ny kristianina no tsy manao mpahafolo-karena. il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas encore la dîme. Tsy manao mpahafolo-karena izy satria tsy mino ny teny voalaza ato anaty Baiboly ity. Ils ne font pas la dîme parce qu'ils ne croient pas à la parole qui est écrite dans cette Bible. Ny olon'Andriamanitra sasany aza dia mahavita amin'ny teny hoe tsy mandresy lahatra io teny io. Même d'autres fidèles osent dire que je ne suis pas convaincu par cette parole. Tsy mbola hanao azana mpahafolo-karena izany mihitsy aho. Je ne vais jamais faire la dîme. Mbola sahirana ho ny sasany. Je suis encore dans la misère. Mbola be dia be zavatra eritreretiko ny sasany. J'ai encore beaucoup de choses à faire, disent certains. Tsy manao mpahafolo-karena ny fiangonana sasany satria voataona ny devoly tsy hanaja an'Andriamanitra. D'autres fidèles ne font pas la dîme parce qu'ils sont tentés par la ruse de diable et ils n'honorent pas Dieu par la suite. Tsy manao mpahafolo-karena ny olon'Andriamanitra sasany satria voataona ny devoly tsy hankatoa ny tenin'Andriamanitra. D'autres chrétiens ne font pas la dîme parce qu'ils sont tentés par le diable pour déshonorer Dieu. Ilay nahazo any Adamaseva mihitsy no mahazo azy ankehitriny. Ils ont été tentés par le diable comme le diable a tenté Adam et Ève. Notokafan'ny devoly tao amin'ny Saedena anke i Adamaseva e. Parce qu'au champ d'Éden, le diable disait du bien à Adam et Ève. Dia rehefa tonga tao ao amin'ny Saedena ny devoly dia nitaona ny Adamaseva mba tsy hanaja an'Andriamanitra. Et par la suite, le diable a tenté Adam et Ève à désobéir, à déshonorer Dieu. Ary nitaona any Adamaseva tsy handeha araka ny teny nataon'Andriamanitra. Le diable a tenté Adam et Ève à marcher selon la volonté de Dieu. Ry fiangonana manaraka izao fotoan-dehibe izao. Chère Église qui assiste à ce grand culte, Raha manana fiainana tahaka izany tokoa ianao, si tu as une vie pareille, hanao ahoana re no mety ho fiafaranao e? est-ce que tu sais comment tu vas finir?
aoko fantatsika tsara fa tsy miova Andriamanitra sy ny toetrany. Sachez-le bien que Dieu et son caractère ne changent pas. Dia hoy aho aminareo hoe matahorana Andriamanitra. Et je vous dis aujourd'hui, ayez crainte de Dieu. Matahorana Andriamanitra. Ayez crainte de Dieu. Atao vianatra ho antsika ny nanjo any Yadamaseva, ny nanjo any Sauli manokana. Que tout ce qui est arrivé à Adam et Ève, qui est arrivé à Saül, nous serve de leçon. Ame ohatra anankiray ihany koa aho. Je vais encore donner un autre exemple. Mialohan'ny niakarany Jesosy Kristy ho any an-danitra. Avant que Jésus soit monté au ciel, Dia maro be mihitsy reo afatra napetraka Jesosy tao amin'ireo apôstôly sy ireo mpianany. Jésus a donné beaucoup d'instructions à ses disciples, aux apôtres. Anisan'ny afatra lehibe tamin'izany dia ity. Et parmi la grande instruction que Jésus a dit, c'est que Hoy Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra rehetra. Jésus a dit aux apôtres et à tous les disciples, Efa vita ny missionko. j'ai déjà accompli ma mission. Tsy maintsy andao aty tany ity aho. Je dois quitter ce monde. Hiverina any amin'ny raiko sady rainareo aho. Je vais retourner à mon Père et à votre Père Noho izany également. mametraka afatra lehibe aminareo aho Jesosy. Pour cela, je vous annonce cette grande instruction, a dit Jésus. Eno tsara ty afatra apetrako aminareo ity ho Jesosy. Jésus a dit, écoutez bien cette grande instruction que je vous dis. Afatra natao akatoavinareo izy ity. C'est une instruction que vous devez obéir. Afatra natao hiainanareo izy ity. C'est une instruction que vous devez vivre. Ho Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Jésus a dit aux apôtres et aux disciples, Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazatsara amin'ny olombelona rehetra. allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Zay voalaza ao amin'ny Marka toko 2:15. C'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 15. Talohan'izany dia mbola niteny zavatra toy izao Jesosy. Avant cela, Jésus a déjà dit cette parole, Ianareo rehetra izay mino aho Jesosy. que celui qui croit en moi, a dit Jésus, Ianareo izay efa nandray ahy ho Jesosy. que celui qui m'a déjà reçu, a dit Jésus, Manafatra anareo aho. je vous exhorte, Ny asa ataoko aoka ho ataonareo. fais également les œuvres que je fais, Zay asa rehetra efa nataoko aoka ho tohizanareo. que vous continuez toutes les œuvres que j'ai déjà commencées. Jaona toko 2:12 misy azay teny zay. C'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12. Dia raha ny Tompoandriamanitra rehefana malala Et Dieu soit loué, chère Église, fa nandeha arak'izany tokoa ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. car les apôtres et les disciples ont obéi à cette instruction. Atao ke vakitsika ny Marka toko 2:17 hoe Allons lire ce qui est écrit dans Marc chapitre 16, verset 19. ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. 20. Verset 20. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoroteny eto tontolo eny. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Isaorany Andriamanitra hoy ao Que Dieu soit remercié, fa tena nanatran'Andriamanitra ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra. car les apôtres et tous les disciples ont honoré Dieu. Tena nakato an'Andriamanitra sy ny afatra napetrак'Andriamanitra ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra. Les apôtres et tous les disciples ont vraiment obéi à l'instruction de Dieu. Raha nahita izany ny tany an-danitra Et quand le ciel a vu cela, dia tena eky ny aravona sy ny hafaliana. et il était rempli de joie, Tena faly be mihitsy ny tany an-danitra. tous ceux qui sont dans le ciel étaient vraiment très Raha contents nahita an'ireo apôstôly renitsy rehefa nandeha toroteny. quand ils ont vu les apôtres aller prêcher l'évangile. Raha nahita an'ireo mpianatra hoe tsy lahy tsy vavy renitsy rehefa nandeha toroteny. Quand ils ont vu les disciples, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes qui sont allés prêcher l'évangile. Ny tanjon'Andriamanitra matsy raha nametraka afatra tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy dia ity. Mais l'objectif de Dieu à travers cette instruction qu'il a donnée aux apôtres et aux disciples, c'est que Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hamonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra velona eto ambony ty tany ity. l'objectif de Dieu, c'est de sauver tous les âmes qui se trouvent dans ce monde. Ny amerina ny olona hoe ho an-tanan'Andriamanitra indray tahaka ny tany am-boalohany. C'est pour ramener le monde entre les mains de Dieu comme au commencement.
tian'andriamanitra ho averina am'lony ny fiainana eto ambony tetany ity. Dieu veut restaurer la vie sur cette terre. Ary ankoatran'izany ny anome ny olombelona ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Et aussi pour donner la vie éternelle à tous les hommes avec Jésus. Ary ny filazantsara nasain'i Jesosy ho ambara amin'ny olona dia ity. Et la bonne nouvelle que Dieu a dit d'aller prêcher, c'est que ny fanambarana fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. c'est d'annoncer que Jésus seul est le sauveur de ce monde. Ny fanambarana fa Jesosy dia maty tompony azo fijaliana. C'est le fait d'annoncer que Jésus a été crucifié. Ny fanambarana fa Jesosy dia nalevina ary natsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. C'est le fait d'annoncer que Jésus a été enseveli et puis ressuscité au 3e jour. Ary ny fanambarana fa velona Jesosy Kristy ary tsy miova ho maty any ary mandrakizay. Et le fait d'annoncer que Jésus est vivant et il reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Zany no afatra lehibe nasain'i Jesosy nambarany apôstôly sy ny mpianatra rehetra. Ce sont les messages que Jésus a dit aux apôtres et aux disciples d'annoncer. Satria ny fanambarana an'izany no mahavoavotsy ny fanan'ny olona tsy ho very. Parce que le fait d'annoncer ces messages sauve les hommes pour ne pas aller dans la perdition. Ny fanambarana an'izany no manafaka ny olona hiala ao an-tanan'ny devoly. Le fait d'annoncer ces messages-là délivre les gens dans les mains du Satan. Ka dia nandeha tokoa ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Et les apôtres et les disciples sont allés prêcher. Indrisy anefa fa ho antsika taranaka ankehitriny Hélas, pour nous, génération d'aujourd'hui, no ny famitany devoly par les ruses du diable, dia ataon'ny fiangonana ho zavatra maivana zany afary Jesosy zany. on prend cette instruction de Dieu comme une instruction sans valeur. Tena vita ny devoly mihitsy ny mitona ny olon'Andriamanitra hanamaivana ny afary Jesosy. Le diable arrive à tenter le peuple de Dieu à négliger cette instruction. Zavatra hita ihany koa tsy mahaliana ny fiangonana ny afary Jesosy. Tsy mahaliana ny fiangonana ny afary Jesosy. Et l'Église aussi ne sont pas émerveillés par cette instruction. Ary ahiliny any amin'ny hafa ny afary Jesosy. Et ils disent que ce n'est pas pour eux cette parole. Tsy tokony hanao an'izany aho ny sasany. Les autres disent, ce n'est pas pour moi cette parole. Fa ranona tokony hanao an'izany. Peut-être que c'est fait pour Rana telle tokony hanao personne ou izany telle izy. personne. Ry havana malala manarika ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Ny afary Jesosy dia natao an'ny apôstôly sy ny mpianatra rehetrarehetra. le message de Dieu, l'instruction de Dieu est fait pour tous les apôtres et tous les disciples. Reo apôstôly dia nanana fahasavana, ny sasany mpampianatra, Les apôtres ont eu des dons, les autres sont des enseignants, ny sasany dia paster, d'autres sont des pasteurs, ny sasany mpaminany. d'autres sont des prophètes. Kanefa nandeha daholo izy rehetra nitory ny filazantsara araky ny afary Jesosy. Mais ils sont tous allés prêcher l'évangile selon l'instruction de Jésus. Tao amin'ireo mpianatra Jesosy dia nisy lehilahy, nisy vehivavy. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Kanefa dia nandeha daholo izy rehetra nitory ny filazantsara araky ny afary Jesosy. Mais sans exception, ils sont allés prêcher l'évangile selon l'instruction de Jésus. Fiaina tahak'izany no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao andro farany izao. Et en ces derniers jours, Dieu attend aussi que nous tous, nous partons sans exception. Raisy fotsiny ilay teny nataon'i Jesosy Jaona toko faefatra ambin'ny folo andimy folo ambin'ny folo hoe Prends comme exemple la parole que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12. ataoko evankitsika zay teny zay e. Allons lire cette parole. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ahy eto androdra kely ny asa ataoko no nataony koa ary anao asa lehibe noho zany aza izy satria zao makany amin'ny ray. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Olon'Andriamanitra daholo tsika rehetra toka eto. Nous sommes tous un peuple de Dieu, Noho izany mila manao pratika an'io teny voalazan'i Jesosy io. donc nous devrons mettre en pratique cette parole que Jésus a dit. Fa raha ohatra ka tsy manao pratika an'io teny voalazan'i Jesosy io ianao Mais si tu ne mets pas en pratique cette parole que Jésus a dit,
dia hoy aho hoe inona re no mety hoako zany eo amin'ny fiainanao manokana. Et je te dis, quelle serait la conséquence dans ta vie? Efa hitanao sy fantatrao tsara ny nanjo amin'ny Adamaseva ary ny nanjo any Saoly-mpanjakan'Israely. Tu es maintenant en connaissance de ce qui est arrivé à Adam et Ève et au roi Saül. Fa ina kosa no mety ho fiafaranao. Mais qu'est-ce qui sera ta fin? Qu'est-ce que sera ta fin? Ny azo antoka aloha dia ity. Mais ce qui est sûr, c'est que, Araka volasany Jesosy matitoko fito dia firaika amby roapolo. comme il est écrit, Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, Tsy eken'Andriamanitra ho any an-danitra zay tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Dieu ne va pas accepter ceux qui ne font pas la volonté de Dieu Io pour aller au voasoratra io ciel. hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko miditra fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiky io zay any an-danitra. C'est ce qui est écrit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ka hoy aho amintsika rehetra toka eto J'aimerais vous dire alors, vous tous qui êtes venus na ici, isika zay fa elabe no mivavaka tato que ça soit depuis longtemps que tu as prié ici, na ianareo zay samba toka eto que ça soit pour la première fois que tu viens, mitandremo prenez garde, mitandremo fais attention. aza manao tahaka ny nataon'ny Adamaseva isika. Ne fais pas selon ce qu'Adam et Ève ont fait. Aza manao tahaka ny nataon'ny Saoly ihany koa isika. Ne fais pas selon ce que Saül a fait. Fa mandeha ihany tahaka ny nataon'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. Mais marchez selon ce que les apôtres et les disciples ont fait. Mino aho fa ny tsy fanajatsika an'Andriamanitra, Je suis convaincu que le fait de désobéir à Dieu, ny tsy fankataovantsika an'Andriamanitra sy ny teniny, le fait de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, ny fanamavany atsika ny afary Jesosy, le fait de négliger les instructions de Jésus, mino aho fa zany no fototra matoka ny valim-bavaka tsy mahafapo atsika. je suis sûre que c'est parmi la plus grande raison pourquoi Dieu ne satisfait pas pleinement nos Ary prières. fototry ny fitahina sombitsombiny ihany no voarantsika. Et c'est aussi pourquoi nous ne recevons que quelques bénédictions. Raha ny zava-nisy tany aloha no jerena, Si on regarde ce qui s'est passé avant, rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy nanaja azy i Adamaseva, tsy nankatony teniny, quand Dieu a vu que Adam et Ève l'ont déshonoré, ont désobéi à sa parole, teo eo ihany dia nisoron'Andriamanitra tao amin'ny sahidena ny zanak'olombelona. à l'instant même, Dieu chassa l'homme du jardin Ary d'Éden noroan'Andriamanitra ny ala teo ry zareo. et ils l'ont rejeté. Tahaka izany ihany koa ny nanjoan'ny Saoly. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Saül. Teo eo ihany dia nisaraka tamin'ny saran'Andriamanitra izy. À l'instant même, Dieu quitta Saül. Teo eo ihany dia nisorona tsy mpanjaka izy. À l'instant même, Dieu l'a enlevé en tant que roi d'Israël. Fa lehibe kosa famindrapon'Andriamanitra amintsika. Mais la compassion de Dieu pour nous est vraiment Na dia très grande. na dia hitan'Andriamanitra ho tsy nanaja azy azy isika, Même si Dieu a vu que nous l'avons déshonoré, na dia hitan'Andriamanitra tsy nakatoa azy sy ny teniny azy isika, même si Dieu a vu que nous avons désobéi à sa parole, na dia hitan'Andriamanitra tsy nandeha araky ny afary Jesosy ary isika, et même si Dieu a vu que nous n'avons pas suivi les instructions de Jésus, no famindrapon'Andriamanitra par la compassion de tsy Dieu, noroahana, il nous a pas tsy rejetés, nahilina, il nous a pas quittés, fa mbola rehetra ihany isika tafaraka eto. mais nous sommes encore ici réunis tous ensemble. Fa saika izao Mais satria tsy mahafapo an'Andriamanitra ny zavatra ataonao azy dia lasa ataony tsy afapo ianao amin'ny fanomezana valim-bavaka. Mais puisque tu n'as pas satisfait Dieu, Dieu ne peut pas te satisfaire pleinement dans l'exaucement de tes prières. Satria tsy mahafapo an'Andriamanitra ny fahitany anao dia tsy afapo ihany koa dia ataon'Andriamanitra tsy afapo ianao amin'ny resaka fitahina. Puisque tu n'as pas satisfait pleinement à Dieu, Dieu ne peut pas te satisfaire pleinement par les bénédictions. Ny Andriamanitra ivavahantsika ngery avy ka Andriamanitra marina sy matoky e. Est-ce que tu sais que le Dieu dont nous servons est un Dieu juste et fidèle? Aza mieritreritra ianareo hoe Andriamanitra manadiny ny tena laoky ny vavany. Ne pensez pas que Dieu oublie sa parole. Aza mieritreritra ianareo hoe Andriamanitra tsy matoky amin'ny teniny ambarana. Ne pensez pas que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Efa lobava izy fa raha mivavaka aminy isika dia ho enony ary valy mivavaka.
il a déjà dit que si nous le prions, il va nous écouter et nous exaucer. fa saky araka nambarako teo hoe tsy afa-po izy ny amin'ny fanaovantsika pratika ny afatra nataony dia lasa ataony tsy afa-po ihany koa ianao amin'ny alalan'ny valim-bavaka. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il n'est pas satisfait au fait que nous obéissons à sa parole, il ne peut pas nous satisfaire pleinement dans l'exaucement de nos prières. tsy mivadika amin'ny teny nambarany ihany koa Andriamanitra. Dieu ne se détourne pas de sa parole, Ny taranaka Abrahama rehetra hoy Andriamanitra dia ho tahiko tahaka ny Abrahama. car il a dit qu'il va aussi bénir tous les descendants d'Abraham comme il a béni Abraham. Ianareo rehetra izay fanekeko ho zanaka tefikasana noho ny amin'ny Jesosy dia ho tahiko tahaka ny Isaka ihany koa. Je vais également vous bénir, vous qui êtes les enfants de la promesse, comme j'ai béni Isaac. fa saky no fahitako anareo hoe tsy mahafa-po ahy ny ataonareo Mais comme je vous vois que vous ne me satisfaites pas pleinement, dia sombitsombim-pitahena ihany nomeko anareo i Andriamanitra. donc Dieu a dit que je ne peux vous donner que quelques bénédictions. Noho izany amin'ny androandroany ity Alors, en ce jour, manapa-hevitra prenez la décision, andao hifona amin'Andriamanitra isika, allons se répandre devant Dieu, andao hibebaka isika no tsy fanajantsika azy, allons demander pardon pour toutes ces fois où nous ne l'avons pas obéi, andao hibebaka ihany koa isika no tsy fankataovantsika ny teniny, allons se répandre pour toutes ces fois où nous n'avons pas obéi à sa parole. ary manomboka amin'ny androandroany ity ataovy mavesa-danja aminao le afatra farany napetraka Jesosy. Et à partir d'aujourd'hui, accordez de l'importance à l'instruction que Jésus a dit. Mandehana ianareo mitory filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra ho Jesosy. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, a dit Jésus. Mandehana arak'izany afatra zany isika. Allez selon cette instruction. Miandratsika izay efa voavotsy Jesosy Dieu attend tous ceux qui sont déjà rachetés mba hamonjy ny hafa ihany koa. pour aussi aller sauver les autres. Io afatra maniraka atsika hitory ny filazantsara na hijoro vavolombelona io ange ka afatra efatra amin'ny taloha ela be. Cette instruction pour laquelle il faut aller prêcher la bonne nouvelle et témoigner, c'est déjà une instruction qui datait de plusieurs années. Tamin'ny andro Isaia mpaminany Andriamanitra nefa nampitondra faminaniny. C'était à l'époque d'Ésaïe. Andovaka itsika ny Isaia toko faha-mpolo andiny voalohany sy faharoa. Allons lire ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Zao no voalasa teny Andriamanitra hoe mitsangana miazava fa efa tonga ny fahazavanao. Il est écrit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Mitsangana miazava fa efa tonga ny fahazavanao. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Ary ny voninahitra Jehova efa posaka aminao. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Eo amin'ny andinin'ny manaraka dia aizina manarina tany hoy Andriamanitra. Au verset 2, il est écrit, certes, les ténèbres recouvrent la terre. Ianareo izay efa voavotsy no hitondra fahazavana hanafaka ny olona anaty aizina. Et c'est vous qui êtes sauvés qui vont apporter la lumière pour faire sortir les hommes du ténèbre. Zany no faminaniana nampitondra Andriamanitra ny Isaia mpaminany. C'est la prophétie que l'Ésaïe a apportée. Tamin'ny andro Isaia mpaminany ihany koa anefa À l'époque du prophète Ésaïe également, no nitondra zao teny zao Andriamanitra. Dieu a apporté cette parole. Isaia toko fahaenina andiny fahavalo. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Hoy ny tompon'Andriamanitra tsy to iza no andeha irakay. Le Dieu Tout-Puissant a dit, qui vais-je envoyer? Iza no irako hitondra ny hafatro. Qui vais-je envoyer pour apporter la bonne nouvelle? Rehefa tsy nahita Isaia dia izy nanapa-kevitra hoe inty ao irao ao. Quand Ésaïe ne trouvait pas personne pour emmener la bonne nouvelle, il s'est dit lui-même, me voici, envoie-moi. Androany zany andao sika rehetra hiaraka napa-kevitra hoe Andriamanitra Jesosy eo inty ao irao ao. Aujourd'hui, alors, je vous invite à prendre la décision et dire, Dieu, Jésus, me voici, envoie-moi. Aza miandry anao ho malama vava vo hijoro vavolombelona sy hitory teny. N'attends pas que tu sais vraiment parler devant les gens, que tu vas décider de prêcher l'évangile. Fa mandehana amin'izao herinao zao. Mais va là maintenant. Araka voalaza ao amin'ny marika toko faha 12 andimy faharoapolo fa rehefa nandeha reo apôstôly sy ireo mpianatra Comme il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 20, dia voasoratra io ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana.
Il est écrit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. manomboka androany toeriny devoly zay manahaka anao tsy hijory vavolombelona tsy hitory ny filazantsara. À partir d'aujourd'hui, résiste au diable qui t'incite à ne pas témoigner et à ne pas prêcher l'évangile. Asa manaiky fitapitany devoly zany ianao. Ne te laisse pas être tenté par le diable. Fa raha mandeha ianao Mais si tu vas partir, tsofoko rano hita fombiazana, je te bénis à avoir du succès. tsofoko rano hita fandreseny. Je te bénis à avoir de la victoire. Mampahery aky ny mahita tanora ato amintsika vehivavy lehibe lehilahy lehibe. C'est vraiment encourageant de voir les jeunes, les hommes, les femmes. Tsy mpitory teny izy rano marina. Ils ne sont pas des prédicateurs. Fa rehefa tsapany ny tokony ataony dia mandeha izy. Mais quand ils sont, ils vont partir. Ary maro tamin'ireo olona ireo no nanatona nijory vavolombelona fa tena naomby izy. Et beaucoup d'entre eux sont revenus vers moi et ils ont témoigné qu'ils ont vu du succès. Sasa tamin'izy ireo ary olona tsy mbola hitako tatam-piangonana rano marina. Parmi d'entre eux, je ne l'ai jamais vu à l'église. Fa ndray andro nanatona ny sasa tamin'izy ireo dia nijory vavolombelona hoe pastera rehefa tena nandeha toroteny aho na rehefa tena nandeha nijory vavolombelona aho dia naomby. Et quelques-uns d'entre eux sont venus vers moi, ils ont témoigné. Pasteur, une fois qu'on était allé prêcher l'évangile, on a trouvé du succès. Dia hoy aho hoe ianao ka efa ela mivavaka tato sa voaingana. Et j'ai demandé, est-ce que tu as déjà prié dans l'église depuis longtemps? Dia hoy izy hoe roa taona zay nivavako tato. Et ils ont dit, ça fait 2 ans maintenant que je prie à l'église. Roa taona fa tsy mbola hitako. Ça fait 2 ans qu'ils prient à l'église, mais je l'ai Fa jamais nanomboka vu. tamin'ny fotoana io isaka lahy dia hitako eto foana izy. Mais à partir de ce moment-là, tous les dimanches, je le vois prier à l'église. Rehefa nandeha nijory vavolombelona aho hoy izy Et il a dit, une fois quand je suis allé témoigner, dia resy lahatra pastera fa nampiasa Andriamanitra. je suis convaincu que Dieu m'a utilisé. Nisy olona mitondra hoe andeha ohatra tranonay hivavako any marary. Il y avait des hommes qui m'ont invité à venir chez eux pour prier pour le malade. Tsy nitory teny aho rehefa tonga tahoatran'ireo olona ireo. Je n'ai pas fait une prédication en arrivant chez eux, Fa ny nambarako fotsiny tamin'ny olona dia hoe tsy miova Jesosy ary manasitrana Jesosy. mais j'ai juste dit que Jésus ne change pas et qu'il guérit encore. Dia nametraka tanana le olona natory teo ambony fandrina. Et j'ai imposé ma main sur la personne malade sur le lit. Efa ela be io olona iny no nalemy teo am-pandrina. Cette personne a déjà été paralysée depuis longtemps et restée sur son lit. Dia hoy aho taminy hoe manasitrana anao Jesosy mitsangana ianao. Et j'ai dit à cette personne, Jésus va te guérir, lève-toi. Teny tsotra tahak'izany no nataony. Il a juste dit cette parole. Dia taorina zay nitsangana le olona malemy. Et à l'instant même, le paralytique s'est Dia afaka levé nandeha tahoatrany le olona malemy. et il a pu marcher dans sa maison. Gaga ny olona tamin'izany. Tout le monde a été étonné. Resy lahatra ny olona. Ils ont été convaincus Dia ny akamaroan'ireo olona ireo lasa mivavaka figonetsika Ambomanambola. et plusieurs d'entre ces personnes sont devenues des fidèles à notre église à Ambumanaboul. Raha mandeha ianao dia ombanao tak'izany Andriamanitra. Si tu vas partir, Dieu va aussi être avec toi. Raha mandeha ianao dia omby ianao. Si tu vas partir, tu vas avoir du succès. Andao hivavaka tsika rehetra dia anamafy hoe tompo ity aho irao aho. Nous allons maintenant prier et nous allons reconfirmer devant Dieu et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Azafady hoe nazava taminareo ve le hafatra. J'aimerais vous demander avant, est-ce que le message a été clair pour vous? Fantatrareo amin'izay ve ny tokony ho fiainantsika rehetra. Est-ce que vous savez maintenant comment vous devrez Atsaka vivre? ny tak'izao ny tananao hoe Levez les mains si vous avez compris. azabidinina ny tananao andao hivavaka sika sady anamafy hoe tompo ity aho irao aho fandeha. Ne baissez pas vos bras, mais Samy mivavaka avec arak'izay les bras tsika levés, rehetra. reconfirme et dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Hivavaka avy hatransika rehetra azy. Nous allons prier. Samy mivavaka tsika tsiraray avy. Continuons encore à prier. Sokafy mihitsy vavanao hoe tsy ohatr'izany mihitsy ny valiteny tokony menao an'Andriamanitra. Prie à haute voix Tena mivavah fonao rehetra ianao. et prie de tout ton cœur. Lazao amin'Andriamanitra fa manotena ho azy ianao. Dis à Dieu que tu t'offres à lui. Toeriny devoly zay manakana anao
tsy akato zay lazain'andriamanitra. Résiste au diable qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Reseo amin'ny anaran'i Jesosy izany. Résiste au diable au nom de Jésus. Omeo fahafapo andriamanitra manomboka androany. À partir d'aujourd'hui, satisfais pleinement à Dieu. Fa raha mandeha ianao dia hita fombiazana. Car si tu vas aller prêcher, tu vas avoir du succès. Samy mivavaka izy. Continue encore à prier. Andriamanitra raiky malalo. Père éternel, Rainay izay ny an-danitra ianao. tu es notre Père qui est dans les cieux. Mamindra fo amin'ny ty fiangonana ity ianao. Aie compassion pour cette Église. Manomboka amin'ny androandro ity. À partir d'aujourd'hui, Hamangy azy isan'andro fanenao masina. que ton esprit le visite chaque Hitondra jour. fifoazana ho azy ny fanenao masina. Que ton esprit apporte du réveil pour cette Tsy Église. hipetrapetraka tsy intsony ny fiangonana. Que l'Église ne reste plus les Fa mains hitsory baissées, vavolombelona sy toroteny. mais qu'ils aient témoigné et pour prêcher l'Évangile. Andeha araka ny voalazan'ny Jesosy ny rehetra. Que tout le monde marche selon ce que Jésus a dit. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Tianay rehetra ianao. Tu nous aimes. Tianay rehetra ianao Tu nous aimes vraiment. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Iarahantsika manao le hira hoe ny tompo no miantso mpanompo andininy voalohany ihany. Nous allons faire ce chant ensemble. Ataovy amin'ny fonao rehetra le hira andininy voalohany ihany. Chante de tout ton cœur. Oeraka solony tompo ka iza no vonokandeha miantsony olondray. Anompony tompo. Anomboka aina no fetra. Ka iza no vonokandeha. Atsakany ny tananao aza. Lève tes mains et confesse. Izao mirutsaka ho irakao. Misaotra anao zahery Andriamanitra io. Nous te remercions, Père. Zava-dehibe aminay zany afatra zany. Ces instructions que tu as données, vraiment Qu'indiète, importantes Isaïe. pour nous. Et nous voici, Andeha nous allons partir hitondra ny afatrao. pour annoncer la bonne Ho nouvelle. tanterahana ny sitraponao. Que ta volonté soit faite, Olona maro any ny voavody amin'ny alananay. que beaucoup soient sauvés à travers nous. Misaotra ry Andriamanitra io. Merci Seigneur. Misaotra amin'ny anaran'i Nous te Jesosy. remercions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Deo hiteka mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Dia melony amarantsika fotoana dia mandroso pasteur Vero hitondra filazana vetivety.